Malala rehetra amin'ny tompo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo dia tonono mba hitoetra sy hanjaka eo aminao sy ny fiainanao ary hoavinao manontolo. Arabaina ianao fa tehirizina Andriamanitra teo amin'ny fiainana mahatratra ity fotoana miavaka. Eo amin'ny tantaran'ny fifoazana eto amin'ny Efezikiely makady kely ity ny sodaparitany ary fobe ihany koa dia ny amin'ity tanjobily ity fotoana miavaka zany ka na ny fiara-mivavaka eto na ny tompon'anjara na ny fomba famakiana teny na izay rehetra iainana eto zany dia miavaka. Eny hatramin'ny fomba hitoriana sy ampitaina ny afatr'Andriamanitra ao aminao. Eny hatramin'ny hira aza satria tsy dia tena hira mahazatra ny maro no atao eto hatramin'ny reny hira-pifoazana ireny. Nandray ny teny faneva ny fifoazana hoe izay rehetra ataonareo dia ataovy amin'ny fitiavana. Ny Korintiana voalohany toko 5:10 no ahitantsika an'izany. Fa andeha aloha alaitsika sara tsaina hoe zany Korintiana voalohany toko 5:10 zany inona zavatra misy. Dia tsy Korintiana voalohany toko 5:10 aloha ny raisika fa ny asan'ny apôstôly toko 9 andiny voalohany sy ny andiny fahafito. Asan'ny apôstôly toko 9 andiny voalohany sy ny andiny fahafito no jerentsika vetivety. Zao olona izay no riavana naran'i Jesosy. Ary tamin'izany andro zany rehefa niamaro ny isan'ny mpianatra. Asan'ny apôstôly toko 9 andiny voalohany tapany voalohany zay. Dia ny tapany faharoa amin'ny andiny fahafito amin'ny asan'ny apôstôly toko 9. Zao lazainy amin'ny andiny fahafito hoe dia nandroso ny tenin'Andriamanitra ka nihamaro indrindra ny isan'ny mpianatra tany Jerosalema. Nanina ho ny isan'ny mpianatra? Nihamaro. Dia mbola nihamaro ihany, nihamaro indrindra ny isan'ny mpianatra. Taiza io? Tany Jerosalema. Toriana zany filazantsara dia maro ny olona mandray sy resy lahatra ny tenin'Andriamanitra dia mihamaro ny isan'ny mpianatra. Fa ny zavatra mitranga ndray maka tamin'ny vanim-potoana anankiray rehefa nihamaro ny isan'ny mpianatra dia nanomboka sahirana fiangonana. Satria maro tamin'ireo olona tonga ao am-piangonana ireo sahirana. Ary tsy sahirana amin'ny lafim-piainana iny fa sahirana ara-bola. Dia ilay sokajin'ny Korintiana voalohany toko 5:10 eto hoe malahelo. Malahelo moa toa hoe fomba sy teny mihaja ao amin'ny Baiboly fa mahantra zany ireo. Be dia be ny olona mahantra ao amin'ny fiangonana. Maro kokoa ny isan'ny olona malahelo mahantra ao amin'ny fiangonana no ny isan'ny olona izay mba afaka miaina tsara. Mba tsy ilazantsika hoe manakatao. Dia rehefa hitan'ny apôstôly zany fahasahiranany fiangonana zany amin'ny lafiny ara-bola satria tany Jerosalema izay renivohitry ny fiangonana dia nanao antso izy ny amin'ny fiangonana manodidina hatrany Makedonia, hatrany Galatia dia eto zao an'ny fiangonana tany Korinto hoe andaontsika hanampy ny fiangonana any Jerosalema. Fa maro be ny olona ao am-piangonana ao mahantra sahirana ka mandiso ny fijoroana vavolombelona ataon'ny fiangonana hoe maro be ny sahirana ao am-piangonana. Arak'izany rehefa malala ity Korintiana voalohany toko 5:10 ity dia miresaka indrindra ny amin'ny antso ny ataon'ny apôstôly mba hamoriana vola, hanangonana vola, hanampiana ny kristianina sahirana tany Jerosalema izay maro dia maro tokoa. Nametraka paikady ihany Paoly apôstôly ahoana fomba natanterahana an'izany. Inona ilay paikady? Isan-kerinandro amin'ny andro voalohany amin'ny herinandro dia samina ireo kristianina mametraka rakitra. Dia rehefa tonga aho satria mbola tsy teo izy dia aniraka olona na zaho mihitsy no avy hitondra taratasy hanangona an'ireo volon'ireo dia hitondra an'ireo any Jerosalema. Zay zany ilay paikady. Izay paikady zany tsy hoe teto amin'ny fiangonana tao Korintiana no natao fa efa lazaina tany Galatia zany lazaina tany Efesosy zany lazaina tany Makedonia zany lazaina tany tany fiangonana rehetra zany fomba zany mba hisy fomba anankiray iombonana. Fa mety misy koa fomba hafa ho ataon'reto fiangonana reto ny amin'ny famorim-bola. Azavainy tsara zany zany zavatra zany eo amin'ny andininy voalohany hatramin'ny andininy fahasivy. Fa rehefa vita zay fanazavan'ny fomba natanterahana ilay famorim-bola zay dia manafatrafatra amin'izay izy. Eo amin'ny andiny 13:10 sy 14:10 amin'ilay baibolitsika zany dia manafatrafatra izy hoe
miambeny ianareo resa-bola ny resahana dia izy Paoly apôstôly hoe miambeny ianareo tsy le vola no miambenana ndreo dia misy maka fa izy ny asena miambina le olombelona hanolotra n'le vola sy hanome no asena miambina satria misy fakapanahy be eo amin'ny fanangonam-bola io hoe ndrao ianareo idira fakapanahy hanolotra ka hieritreritra zavatra hafa na koa hoe ianareo le mpanangom-bola hoe hieritreritra zavatra hafa hoe hoadray ahoany reto vola be reto ve dia ho alefa ny Jerosalema nefa eto tanàna ary misy zavatra atao miambely ianareo manazava an'izany dia efa tokony hisy zavatra tonga ao an-tsainareo satria amin'ity raharam-bola sy fanangolam-bola ity misy raharaha ianareo mpitahiry vola na mpitantsoratra ny vola na mpikirakira vola atao amin'ny fiangonana miambely ianareo tsy le vola ny ambesana ndreo dia disevitra hoe le vola ihany ny ambesana fa ianao mihitsy mila miambina tsara satria fatantsika fa anisan'ny fakapanahy lehibe manimba ny fiaramiaina ao amin'ny fiangonana hatrany atokantrano manimba fiaramiaina ao amin'ny fiaramonina any amin'ny orinasa hatramin'ny firenena azy ity raharam-bola ity tsy le vola ny olana fa iza ny olana le olona ny tazona sy mikirakira sy manolotra n'le vola ny olana dia afarany hoe miambena ianareo tomoera tsara amin'ny finoana fanangonam-bola ny resahana dia misy idira ny finoana tomoera tsara amin'ny finoana aoka hitomba-nda mahereza rehefa hanao an'io zavatra ianareo dia mahereza ianareo samy manao dia miditra amin'izay ilay teny fanevantsika hoe izay rehetra ataonareo dia ataovy amin'ny fitiavana izay rehetra ataonareo dia ataovy amin'ny fitiavana rehefa hitantsika zany fanangonam-bola sy resa-bola zany no atao misy idirana fiambenana fampaherezana finoana ary fitiavana rehefa natao zany fanazavana sy ny fampirisihana ny olona fanangonam-bola dia tsy tena natodika loatra tany amin'ny vola ny mason'le olona fa natodika taty amin'ny fiainana maha-kristianina fiainam-pinoana fiainam-piangonana eto amin'ilay teny fanevantsika zany ry fifoazana izay rehetra ataonareo dia ataovy amin'ny fitiavana izay rehetra ataonareo dia ataovy amin'ny fitiavana raha maheno zany tsika ry havana dia fiainana andavanandro ny kristianina no resahana eto tsy eo amin'ilay resaka fanangonam-bola ihany fa izay rehetra ataonareo tsy mijanona eo amin'ilay resaka fanangonam-bola ihany zany fa mitoy amin'ny andavanandrom-piainana izay rehetra ataonareo dia ataovy amin'ny fitiavana misy ilay voambolana teknika na terme teknika atao hoe etika kristianina ny amin'ny fijoroana vavolombelona amin'ny asa atao zany ity resahan'ny Paoly apôstôly ity ary anankiray amin'izany ny fanangolam-bola sy resa-bola fa tsy resa-bola ihany isika fa amin'ny andavany androm-piainana ohatrany ao na ry havana aneo afatra sy tian'Andriamanitra hamanginantsika amin'izao taon'izao bily zao ny amin'ity teny fanevy ity hoe izay rehetra ataonareo dia ataovy amin'ny fitiavana mila tokony tonga ao an-tsaintsika aloha zany no hoe inona moa ty resaka fitiavana ity izay rehetra ataonareo dia ataovy amin'ny fitiavana io fitiavana io zany tsy fihetsem-po fotsiny ihany io tsy fihetsem-po fotsiny ihany hoe tiako ianao na tianao an'izao na tiako mihitsy manao ny asan'Andriamanitra tiako le kristianina Jerosalema ka andeha amin'ny vola tsy fihetsem-po fotsiny ihany io fa tena toetra n'Andriamanitra mihitsy io atao hoe fitiavana io ary raha vao miteniny amin'ny hoe toetra n'Andriamanitra sy ny momba n'Andriamanitra tsika dia ten'Andriamanitra mihitsy no lazainy amin'izany ao n'Andriamanitra ry havana ny momba n'Andriamanitra sy Andriamanitra dia tsy afa-misaraka indray ohatra zany ny tenin'Andriamanitra dia tsy afaka misaraka amin'Andriamanitra fa rehefa miteny Andriamanitra dia iny tenin'Andriamanitra mihitsy no Andriamanitra tamin'ny voalohany ny teny dia tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra
raha vao miresaka momba an'Andriamanitra tsika dia tsy afaka misaraka mihitsy ny momba an'Andriamanitra sy lay Andriamanitra. Ohatra lazaintsika teo ny amin'ny teny, sika olombelona zany no mety hoe afaka misaraka zany, hoe hafa ny teniko dia hafa. Ianao anie katazanay na eninay ny teny tahaka zao e, dia sika olombelona ny afaka milaza hoe mba teniko fotsiny iny fa teny tsy voahevitra iny. Fa Andriamanitra tsy manao an'izany, ary amin'Andriamanitra tsy zany, fa zay rehetra momba an'Andriamanitra dia izy mihitsy iny. Izay maha-Andriamanitra an'Andriamanitra zany dia tsy afaka misaraka amin'ny teny, na ny teniny io na ny fombany io. Ka raha milaza ny soratra masina hoe Andriamanitra dia fitiavana, io fitiavan'Andriamanitra io dia tsy hafa fa Andriamanitra mihitsy io. Ka raha lazainy eto zany hoe izay rehetra ataonareo dia ataovy amin'ny fitiavana, dia le momba an'Andriamanitra sy lay Andriamanitra mihitsy no tiana ambara amin'izany, tsy fihetsem-po fotsiny, fa io fitiavana lazainy io zany dia le tena momba an'Andriamanitra sy lay Andriamanitra mihitsy. Ahoana ary ny fiseho an'izany ry havana? Ahoana ny endrika isehoan'ny fitiavana io? Zay rehetra ataonareo dia ataovy amin'ny fitiavana. Raha jerentsika tomba maso zany teny zany hoe ataovy amin'ny fitiavana, dia ohatr'izao mety hoendriny ilay Andriamanitra io na lay fitiavana io zany mety hoe ao aorianao izy zany. Zay rehetra ataonareo dia ataovy amin'ny fitiavana, ka ilay fitiavana no manosika anareo. Ndray andro Paoly apôstôly efa nanazavana io tamin'ny kristianina, ka ilazany hoe ny fitiavan'ny Kristy no manery anay, dia avy ao aorianao zany le fitiavana dia manosika hoe ndana ataovy zao. Azonareo ilay izy? Avy ao aoriana zany le fitiavana no manosika. Fa endriny anankiray koa avy eo aloha le fitiavana. Avy eo aloha zany le fitiavana, dia io fitiavana io no misintona anao, dia manery anao, misintona anao hoe io zany le fitiavana eo aloha, io zany le Andriamanitra eo aloha, dia misintona anao izy. Zany zany mety ho endrika isehoany ihany koa zany, misintona anao izy. Ka ianao dia tsy mihetsika eo mihitsy raha tsy sotominy io eo alohanao io. Zay rehetra ataonareo dia atao amin'ny fitiavana, amin'ny fisotonany fitiavana. Fa le hitantsika eto tsy eo aloha na ao aoriana ka manosika le fitiavana, fa ao anaty mihitsy. Izay rehetra ataonareo dia ataovy amin'ny fitiavana, ao anaty le Andriamanitra, ao anaty le fitiavana. Dia mitovy tsara zany ny endrika isehoan'ity soratra masina ity sy le lazain'ny Paoly apôstôly any amin'ny Galatana hoe tsy za tsony ny velona fa Kristy ny velona ato anaty. Ka lay fitiavana resahana eto zany dia lay Andriamanitra fitiavana ao anatin'ny olona, tsy manosika fotsiny na misotona anao fotsiny anao zavatra, fa ao anatinao mihitsy Andriamanitra. Izay rehetra ataonareo dia ataovy amin'ny fitiavana, satria ao anatinareo Andriamanitra, dia io Andriamanitra ao anatinareo io no manetsika ny tananao sy ny tongotrao sy ny lohanao, manetsika ny tananao hakavola ao am-paosy han'olotra, fa tsy zavatra ety avelany ka manosika anao na misintona anao. Zany zany le hitantsika eto endrika isehoan'le fitiavana, tsy le eo aloha io ka misotona, tsy le ao aoriana ka manery, fa le fitiavana ao anatinao mihitsy. Le fitiavana ao anatinao mihitsy no resahana eto hoe zay rehetra ataonareo dia ataovy amin'ny fitiavana. Manohy ihany amin'ny fanazavana. Rehefa ao anatin'ny olona zany io fitiavan'Andriamanitra io, dia inona zavatra mitranga? Izay rehetra ataonareo dia ataovy amin'ilay fitiavana ao anatinareo, ka ataonareo amin'ny fo le izy. Izay rehetra ataonareo dia ataovy amin'ny fitiavana. Rehefa manao mpitiavana zany le olona, rehefa amin'ny fitiavana ny anaovany azy dia amin'ny fony ny anaovany an'io, amin'ny fony. Ohatranao moa za manao zavatra amin'ny fo zany rafa? Ohatranao za manao zavatra amin'ny fo zany? Rehefa hoe manao zavatra amin'ny fo zany ny olona, dia ny heriny rehetra zay ananany rehetra dia atotony ao. Ary zany no nampianariny efa ela be ho an'ny zanak'Israely tamin'ny andron'ny didy folo tany anefitra, hoe tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny herinao rehetra, ny sainao rehetra, amin'ny fonao rehetra. Atao amin'ny fo le zavatra. Zay ny anankiray. Tsy amin'ny fo ihany fa atao amin'ny fifaliana. Zay rehetra ataonareo dia ataovy amin'ny fitiavana. Rehefa ao anatinao le fitiavan'Andriamanitra, rehefa Andriamanitra ao anatinao dia manao zavatra amin'ny fifaliana ianao.
manao zavatra ny fifaliana ary moa le efa ambarany Paoly apôstôly ihany koa itezany fiangonana hoe zay manome amin'ny fifaliana no tian'Andriamanitra zay manome amin'ny fifaliana no tian'Andriamanitra ka zany olona manao ampitiavana zany dia amin'ny fifaliana ny anaovana azy sady mitsikitsiky izy zany manao le zavatra sady mitsikitsiky izy manao le zavatra misy oam-pitenenany gasy hoe asa tao ankira to vita tsy natao fa ndraindray ny hira misy mampalahelo mampifendrofendro e fa ny asa tao ampifaliana vokatry ny fitiavan'Andriamanitra sy lole Andriamanitra ao anaty dia zany natao hoe vita tsy natao zay rehetra ataonareo dia ataovy amin'ny fitiavana ataovy amin'ny fo ataovy amin'ny fifaliana indrindra moa hoe aty am-piangonana mihira ianao dia misy mihira sady milongolongany monitra be na nifiny aza tsita zany mihira aty am-piangonana zany zany ataovy am-pifaliana aseho daholo ny nifinao na tsisy azy eny e zany zany le atao amin'ny mpifaliana manao rakitra zany ianao dia aro-tsay sady mitsikitsiky ianao mandratsaka le vola manao adidy zany ianao manao asa zany ianao zany atao hoe ampitiavana amin'ny fifaliana ny anaovana azy ary io ny riavana misy vokany eo aminao hoe rehefa amin'ny fifaliana ny anaovanao azy dia na ianao ary mahazo aina leo akaikinao koa mba korazy fa rehefa mifanohatra amin'izay ny anaovanao azy na ianao aza miketrona ny olo eo akaikinao koa mety hosorena mihitsy zany miasa amin'ny fitiavana zany hoe zay rehetra ataonareo dia ataovy amin'ny fitiavana tsy hoe amin'ny fo tsy hoe amin'ny fifaliana ihany fa tsy miandry ny hafa tsy anao ny olona manao ampitiavana zany dia tsy miandry ny hafa izy mety tsy anao ny hafa fa satria atao ampitiavana io dia manao izy ny kristianina tany Korinto mantsy riavana dia kristianina manam-pahaizana mibetsaka kristianina manana fahalalahana manan-karena ihany koa manana fahalalahana dia mety hijery ny hafa izy hoe ahoana monika ny aria manao ahoana indray zay ny tsy anao ahoana moa zay no anao nefa ny aria aza ny tsy anao ka mifonao anatin'ity hevitra ity hoe zay rehetra ataonareo dia ataovy amin'ny fitiavana aza miandry ny hafa tsy anao ianao fa ataovy amin'ny fitiavana ny anjaranao dia ataovy tanterao ny fanomponao anisany fahasoki-hevitra manimba aty amin'ny fiangonana ihany koa mantsy ravana io fampiandry andro io ary io tsy hoe amin'ny sehatra lehibe fa amin'ny sehatra madinidinika andavanandro io dia hitantsika ny fampiandry andro lady ny andro eo tanàna io mety mifanakaiky eo efa lasa ve rianina rehefa lasa aloha rianina zay vao mandeha ary rianina ohatrany tsy nandeha ka rianina ary ve tsy handeha dia mifampiandry andro eo ary na amin'ny asa samy hafa ty amin'ny fiangonana dia mifampiandry andro eo dia lasa tsy amin'ny fitiavana tsoa ny anaovana azy fa amin'ny fampiandrian-drasana inoko fa tafita tsara ny fiainana fifoazana sy ny asam-pifoazana zany tsisy akiandriandro zany rehefa manao ny asan'Andriamanitra mainka moa hoe ilay devoly fahavalo nga iandriandrianao eo ary zany ny olona manao ampitiavana tsy miandry ny hafa tsy anao fa io asan'Andriamanitra io dia anao sy ny tompo io ary amin'ny andro farany tsy marina mihitsy ny fialatsinonao tonga fitenin'ny tanora hoe tsy valabla mihitsy ny excuse-nao raha ohatra hoe fa nanina ianao tsy nanao an'le asa ohatr' zao tsy natao kinkarianina ane tsy nanao e dia zany ilazana hoe zay rehetra ataonareo dia ataovy ampitiavana aza miandry ny hafa kory farany zany mianao ampitiavana zany zany miasa ampitiavana zany dia tsy mila entanina akory fa nazavaiko mimbetsaka tamin'ny fifoazana zany rehefa manao zany ny olona ka manao ampitiavana tsy mila entanina akory izy ny kristianina tany Korinto mantsy riavana dia tena ny entanina manokana ary nangalana ohatra mihitsy aza hoe jereny ny tany Makedonia jereny ny tany ananiny nanao daholo reny mba manaovy nareo entanina nareo riavana mba hanao fa ho Paoly apôstôly zay rehetra ataonareo dia ataovy ampitiavana aoka nareo tsisy an'izay entanin-dava amin'ny fanaovana ny asan'Andriamanitra rehefa ao anatin'ny olona zany le fitiavan'Andriamanitra mahita ny fahorian'ny olona tany Jerosalema izy dia io fitiavan'Andriamanitra io no manangy azy
mimotive azy hanao an'le azy ka tsy mila hitanina akory izy, tsy mila hitanina akory izy, mahafantatra ny tokony ataony izy, mahay ny tokony ataony izy ary manao zay tokony ataony izy, fantany zay tokony ataony, hainy zay tokony ataony ary ataony zay tokony ataony. Naveriko indro zany satria zao misy tokoa ny kristianina mahafantatra ny tokony ataony, mahay tsara ny tokony ataony, saingy tsy manao le tokony ataony izy. Fa ny olona zany rehefa ao anatin'ny fitiavan'Andriamanitra, efa ao anatin'le Andriamanitra, dia Andriamanitra io manesika azy mahita zavatra tokony atao izy dia manao izy. Raha miresaka momba fanentanana sika ry havana aty amin'ny fiangonana, anisan'ny zavatra niaina tao anatin'ny fotoana lava tao amin'ny fiangonana, anisan'ny zavatra mandany fotoana aty amin'ny fiangonana zay resaka hoe fanentanana zany. Entanitsika ry havana mba hanao an'izao, entanitsika ry havana mba hanao an'izao. Fandroany izay rehetra ataonareo dia ataovy amin'ny fitiavana. Sika rehetra zay tonga eto zany mety sampana fifoazana ihany tsika, fa sampana samihafa fikambanana, sampanasa ato amin'ny fiangonana, tompona andraikitra ato amin'ny fiangonana, mpandray falasany tompo vita batisa amin'ny vomiera samihafa, ny andraikitra manandrifa atsika ato amin'ny fiangonana, izay rehetra ataonareo dia ataovy amin'ny fitiavana. Tsy mila entanina akory, fa rehefa fantatrao ka hainao dia ataovy zay tokony ataonao. Eritrereto tokoa ny ry havana hoe manao ahoana ny fandrotson'ity fiangonana ity rehefa zany no zavatra misanga, manao ahoana ny fiainanao atokantranao raha tsisy akibaikobaiko sy akanirakiraka, fa samy mahay sy mahafantatra ary samy manao zay tokony ataony. Ary io mantsy rehefa hitariny zany zavatra zany no mampahantra Madagasikara anie dia zany, fantatry ny olona zay tokony ataony, hain'ny olona zay tokony ataony, fa tsy ataon'ny olona zay tokony ataony. Izy moa tsy mahafantatra hoe tokony hijery ny anarany any amin'ny lisam-pifidianana, izy moa tsy mahay an'izany, fa ataon'ny olona ve zany? Tsy ataon'ny olona. Asika ve le izy? Zay rehetra ataonareo dia ataovy amin'ny fitiavana. Zany manao am-pitiavana zany tsy mila entanina akory. Zany zany ny endrika isy olona izy ny endrika isy olona izy zany dia rehefa miasa am-pitiavana ny olona, ataony amin'ny fo io ataony amin'ny fifaliana, tsy miandry ny hafa izy tsy mila entanina akory izy. Averiko tsara le fanontaniana teo, toy ny ahoana reny mendriky mifandrotsony fiangonana raha manana zany karazan'olona zany ny fiangonana. Dia toizako le fanontaniana hoe mba karazana zany olona zany ve ianao manao am-pitiavana, izy ianao sa tsisy? Tsisy valy ny fanontaniana. No zany ary havana, no zany rehetrarehetra zany atsasakadiny zay ny fanazavako ny soratra masina androany anafatra zany. Inona ary ny afatra? Ny amantsika fifoazana ho antsika kristianina zay vory eto mankalaza n'Andriamanitra no zao taon'izao bily zao. Ny afatra dia zao, aoka atsiaro mandrakariva isika fa miaraka amin'ilay Andriamanitra fitiavana. Zay rehetra ataonareo dia ataovy amin'ny fitiavana. Hotsika hoe fitiavana io dia le ao anaty amin'ny sehatra rehetra zay rehetra ataontsika zany dia aokantsika atsiaro fa manana ilay Andriamanitra fitiavana. Tsy afaka manao an'ireo zavatra ireo ny olona anankiray raha tsy manana ny Jesosy Kristy. Ilay fitiavan'Andriamanitra naseho teto amin'izao tontolo zao ka nanolotra ny ainy fahateo amin'ny azo fijaliana amonjenatsika. Tsy afaka manao an'izany izy raha tsy manana ny Jesosy. Manana ny Jesosy ve ianao? Tazony mafy Jesosy Kristy ka zay rehetra ataonao dia ataovy amin'ny fitiavana. Mbola tsy azonao antoka ve fanananao ny Jesosy? Fotoana ny androany raisy Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy. Dia ho fitahiana ho anao sy manodidina anao ianao. Ka zay rehetra ataonao dia ataovy amin'ny fitiavana. Aoka isika atsiaro mandrakariva amin'izay rehetra lehantsika fa miaraka amin'Andriamanitra, ao anatsika Andriamanitra, ka tsy ho teny fantatra fotsiny le teny teo fa tena iainantsika sy iombona antsika amin'ny Paoly apôstôly tsy zatsy ny velona fa Kristy ny velo atao anaty. Satria rehefa miaraka amin'Andriamanitra ny antsika manao am-pitiavana dia aza tonoina fa zao zava-misy amin'ity asan'Andriamanitra ity, famorim-bola fanaovana ny asan'Andriamanitra. Amin'ny asan'Andriamanitra io misy foana manakihana, tsy zay? Misy foana manakihana, misy foana mandatsa, misy foana manakivy. Fa mandrakariva dia zao,
le manao ihany no voakihana, le tsy manao ihany no mahita lazaina. Mahita lazaina foana ny olona rehefa tsy manao, ary ianao zay manao io efa nitenen'ny olona anao hatramin'izay ny kian'ny olona, androany ianao mbola kian'ny olona ary miomana. Fa raha mbola anao anty asan'Andriamanitra ty ianao dia mbola olona azain'ny olona zavatra foana, ahitany olona tenenina foana. Mary za sa tsy marina? Dia mbola anao ihany sa tsy anao tsony? Zay rehetra ataonareo dia ataovy amin'ny zay ilay izy. Fa rehefa le fitiavana zany mibaiko anao hoe ninona lazain'ny olona eo tsy mihemitra ianao, ninona lazain'ny olona eo tsy miala ianao. Ary nge Jesosy Kristy ny modèle antsika. Jesosy Kristy modèle antsika hatramin'ny fahafatesana aza naretan'ny tompo. Aoka tsy ary manakarivotsika fa miaraka amin'Andriamanitra amin'izay rehetra atao. Ny faharoa, afatra faharoa dia zao: ataovy toy no an'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Inona le faharoa? Ataovy toy no an'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Zay rehetra ataonareo dia ataovy amin'ny fitiavana. Dia rehefa manao zavatra ianao, ataovy toy no an'Andriamanitra. Manao rakitra ianao dia rakitra ho an'Andriamanitra. Manao asa ato amin'ny fiangonana ianao dia manao ho an'ny fiangonana. Ary io tsy hoe ny asa am-piangonana, ny asa aty amin'ny fiangonana dia ataovy amin'ny fitiavana, fa izay rehetra tsy aty am-piangonana ihany zany. Mianatra ianao, miasa misehatra samihafa ianao dia ataovy toy no an'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Zany ny fiainana kristiana, ilay lazaintsika tery am-panomboana hoe etika kristiana. Ka ny kristiana zany tsy manao zavatra ratsy zany, tsy manao tao fahatany zany, tsy manao foana zany, tsy manao zara fahavita zany, satria ilay Andriamanitra nampianatra azy. Satria rehefa nanao zavatra io Andriamanitra io dia hitan'Andriamanitra fa tsara zany, dia zay tsara ihany ny ataony. Mamafatrano ianao zany, dia ahoana rehefa mamafatrano zany? Dia atao tsara ilay izy, fafana tsara ilay izy. Zany kristiana mamafatrano zany tsy kristiana manao fafavandana. Manasa vilia ianao zany, dia ataonao ina ilay izy? Ataonao tsara ilay izy. Mandro vary ianao zany, dia mantamoaka ve ilay izy? Mandro laoka ianao zany, be sira be ve ilay izy? Zay rehetra ataonareo dia ataovy amin'ny fitiavana, toy no an'ny tompo, toy no an'ny tompo. Efa henonareo ty tantara ity dia averiko fa zavatra tena mahafinaritra ny tantara azy. Amaranantsika izao fifampizarana tenin'Andriamanitra ao amin'ity taonjobily ity. Mpiasa nahatoky tao amin'ny orinasa anankiray mpanao trano ity lehilahy anankiray ity. Tena nahatoky ny patron izy ary ela be izy ny asa tao. Nandritra fotoana ny asany voavoaka fianarana dia tao izy. Efa hitan'le mpampiasa azy fa mandroso fanterana izy, efa tokony hisotro ronono. Izy daholo zany manao an'ity trano etsero ity, vilasy sisa. Dia indray taona nampanatsony le patron izy, avy ianao nahafinaritra anah ny asanao fa zao ty trano anankiray ity sisa no ampanovana anao dia retraite ianao. Zao toy ny fanaonao ataovy tsara ilay izy. Dia voaray zany dinidinka samihafa dia lasa izy namory ny ekipa sy nanao zavatra rehetra dia ho atao le trano. Fa zao teny ampandiniana fanaovana an'le trano nisy zavatra tonga tao an-tsainy. Ty patron ty zany tsy mba nevitra ny momba mihitsy. Firy taona ny asa tao aminy, firy sy firy zay trano lehibe sy mezinezina ataoko ho azy zay. Hatramin'izao fahaterako zao mbola trano lehibe tahaka ty ny ampanoviny ahy, tsy mba nitsinjo fahaterako mihitsy izy. Dia nataony zara fa vita le izy, nataony zara fa vita. Vita le trano, dia natsolo le patron vita le trano io izy dia eny arozony patron misaotra anao fa anaovantsika fety be mihitsy io. Dia natsony le patron daholo mpiara-miasa aminy havany sisisa dia vory teo amin'ny fotoana fitokanana an'le trano. Rehefa vory teo dia zao ny kabary nataon'le patron. Zao ity mpiasako ity ny asa tato amiko voavoaka fianarana hatramin'izao fahaterana zao. Ka ho maro mpakasitrahako azy dia omeko azy ity trano nataony farany ity. Nitehaka be ny olona rehetra nga ingénieur ny tomany gogogo. Tomany gogogo satria ny fer 12 lasa fer 8.
natao zara fa vita le trano zay rehetra ataonareo dia ataovy amin'ny fitiava tony ho an'ny tompo zany zay rehetra atao anao taon'izao bilitsika zao misy sangambato sy ny sisa natao ho an'Andriamanitra ka tsy ny aty am-piangonana ihany fa fiainana andavanandro dia averiko tsara ny fiainanao andavanandro zay rehetra ataonao dia ataovy amin'ny fitiava tony ho an'ny tompo ataovy amin'le tsara indrindra bangy voly ianao ataovy amin'ny fitiava manao makiazy ianao ataovy tsara dia n'Andriamanitra voninahitra ho aminareo kosa ny fiadanany amen